Izy kosa ny famelabelan-kevitra andraran'adihevitra izay notanterahany CDE na ny club développement éthique atao amin'ny Arep tao Faravohitra tao ny makasika ny arena kibon'ny tandry no novelabelarn'Andriamatoa Serge Razafy-Mahova nandritra ny fotoana. Ny sehatry ny arena kibon'ny tany no nivoaboasan'Andriamatoa Serge Razafy-Mahova avy eo amin'ny club développement éthique nandritra ny lobaran-dasy izay notanterahana omaly tetsy Faravohitra. Voaresaka arak'izany ny fitrandrahana madinika toy ny fitrandrahana safira any Lakaka. Problématique any amin'ny petite mine dia ny ohatra Lakaka angamba no resaka. Safira any Lakaka, safira tsara indrindra na zao tontolo zao antanio. Androany tsisy nenina intsony io. Nahazo tombontsoa ve commune Lakaka. Ny district any Osy. Région ni Yorubé ary ny firenena malagasy val tsia ny intermédiaire kely le vahiny indrindra tena mahazo vahana tao fa mbola mahantra foana le mpitrandraka safira malagasy firy ny mpitrandraka safira malagasy lasa milliardaire tamin'ny safira. Ny intermédiaire nahazo fa tsy mipitrandraka tsy nahazahoantsika tombontsoa Lakaka tao anatina exploitation sauvage hoe androany ina ny tany rava ny fiarahamonina rava ny environnement any Lakaka. Nasintenany koa ny mikasika ny Tamberibidy alohan'ny orinasa Ambadovy izay niteraka resabe tato ato noho ny tany izay voalaza fa ambany dia ambany. Raha oharina amin'ny firenen-kafa toy ny Canada, ny Indonésia sy ny hafa koa dia tena ambany ny Tamberibidy sy ny etra izay alohan'ity orinasa mpitrandraka ity raha ny voalazany. Voafaritra ao anatin'ny LGIM na ny loi sur les grands investissements miniers anefa izany. Miteraka adihevitra be maneran-tany raha ny voalazany ny resaka fantsiana mikasika ny vola tokony ampidiran'ny fitrandrahana arena kibon'ny tany. Ny fanovana ny fepetra raha ny voalazany dia tokony atao anatin'ny fahatoniana ary ao anatin'izany ny fametrahana ny politika industrialy, ny politika ny arena kibon'ny tany ary ny politika toe-karena isan-tsokajiny. Avy amin'ny fanjakana teto hatramin'izay ny lesika tsy nametrahana ireo paikady ireo raha ny heviny. Voalaza ihany koa fa manjaka ny kolikoly izay ataon'ireo mpitondra ambony ary mandeha amin'ny tapitrisa $, ny tsolitra raha ny sehatry ny arena kibon'ny tany no resahina. Mahamenatra ihany koa raha ny voalazany fa ny teratany vahiny no afarana miasa eto amintsika. Avy amin'ny fanjakana trano ny lesika araka nambaran'Andriamatoa Serge Razafy-Mahova. Mila hofanina amin'ny sehatra asa samihafa ny malagasy ary ilaina ihany koa ny fahaiza-manaon'ireo manampahaizana malagasy any ivelany.